Ok. Dia amin'ity anio ity zany tsika senao a faly tafaraka eto mihitsy indray moa amin'ity anio ity araka hianatra an'izay hoe aoka ho fenoina ny fanahy. Aoka ho fenoina ny fanahy. Fotoana manokana raraotintsika ny Pentekosta toy izao a, fotoana izay atsiarovantsika ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Atsiarovana fotsiny ve zay fa tena hoe andao alaitsika mihitsy ilay fahasoavana ho trandrahantsika bebe kokoa, ilay hiaina n'ilay izay fahasoavana amin'ny fananantsika ny fanahy masina, ilay Andriamanitra mipetraka monina aty anatintsika izay. Dia andao ary araka hivavaka aloha tsika dia raisintsika izay fampianaran'izay hoe aoka ho fenoina ny fanahy. Vavakantsika ary. Andriamanitra rainay a, mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Nandamina an'izao fotoana izao a, nandamina ny fandaharam-potoananay a, dia afaka miara-mianatra eto zahay. Fa indrindra miara-manaja, miondrika, mitsaoka anao zahay Tompo a, dia misaotra anao indrindra nanomezanao anay ny fanahy masina. Misaotra Jesosy a, fa rehefa miteny ianao hoe ampanantenainao izay fanahy masina izay dia tena nalefanao tokoa tamin'iny fotoana niasan'ny apôstôly toko faharoa iny a. Dia mankasitraka izay fa ankehitriny efa 2 taona tsy aoriana ny tantara, kanefa tena heninay mihitsy fa velona ny Andriamanitray. Heninay nanova ny fiainanay ary fantatray fa mbola tsy hoe mbola velona fotsiny fa velona sy mahery mihitsy ianao Andriamanitra. Dia misaotra sy miteranao izay noho izany. Misaotra ny amin'ny hafahana miaraka mianatra ankehitriny, vanginao ny amin'izay misy anay rehetra any, ianao niazona an'izay fitaovana ampiasainay mba afaka hifantoka tsara zahay, sady hiazona an'izay concentration anay izay mihitsy koa hoe mba hahatonga anay hoe ahavoaray tsara izay tianao ambara. Ka nateny efa heninay lalandava ary zany hoe aoka ho fenoina ny fanahy zany, dia voarainay tsara kay hoe inona ny tianao ambara aminay. Sady indrindra raisinay ny fahasoavana, ankatoavana an'izany baikonao zany. Dia misaotra indrindra Tompo fa miasa eto amin'ity fotoan'ity ianao a, ny fanahinao, izay fanahinao izay mihitsy ny manokatra ny vavahady-tsainay rehetra, dia miasa ty anatinay a, atakaranay izay tianao ampitaina aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aoka ho fenoina ny fanahy. Ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko 5 ao a, andininy 17 no ahitantsika an'izay baikon'ny Tompo izay. Efesianina toko 5 andininy 17 a, afaka manokatra amin'ny baibolinao ianao na mamaky miaraka amiko amin'ny raha izay manaraka Zoom dia afaka manaraka miaraka amiko a. Ilay tenin'Andriamanitra miteny soamantsara hoe ary aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy. Ny mpandinika ny tenin'Andriamanitra, mpitory-teny misy olona anankiroa tiako raisintsika kely vetivety ny zavatra notenen'izy ireo. Misy an'izay Charles Swindoll zay, mpitory-teny teolôjiana any Amerika any, dia milaza izy hoe io andiny tsoratra masina amin'ny Efesianina toko 5:17 ny andiny manan-danja indrindra ho an'ny kristianina ao anatin'ny testamenta vaovao. Raha miaino ny tenin'ny John MacArthur indray tsika, dia ny zavatra tenin'ny John MacArthur hoe tsy afaka manka toy ny zavatra hafa rehetrarehetra ao anaty baiboly tsika raha tsy io tenin'Andriamanitra io aloha no ankatoavintsika voalohany. Tena fototra, ary ty Pentekosta ty angira afako, tena fototra mihitsy. Ny Pasika sy ny Pentekosta tena fototra be ato anatin'ny fivavahantsika kristianina. Tsy afaka mankatony zavatra hafa rehetritsika raha tsy io baikon'Andriamanitra hoe aoka ho fenoina ny fanahy io aloha no ankatoavintsika. Tena sitrapon'Andriamanitra mantsy. Sitrapon'Andriamanitra ho antsika mihitsy no hoe tsy ho feno zavatra hafa isika, fa ho fenoina ny fanahy masina. Raha manjinika ny konteksta ny Efesianina toko 5 itsika eo aloha eo amin'ny andininy 17 zao tsika mahita ny hoe azo manao adaladala aoka ho fantatrareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia isika senao hoe tsy ho mamy divay,
bon ianao mety tsy resaka divay fotsiny angeny zavatra tenenin'ny tompo eto hoe satria ianao zao mety ohatrana za mety tsy te hisotro divay be zany mbola sarotra be ny mety hoe ahitanao mamo eny atatatra fa tsy zay ihany tsy any am'le resaka divay natoka ny tena hifantohany ty tenin'ny apôstôly Paoly ty fa ny am'le hoe ampitahiny mihitsy ilay feno ny fanahy sy le mamo divay. Rehefa mamo divay ny olona de miakatra any anatin'ny lohany le alkôla any ka lasa iny no baiko ny fiainany. De ny tompo zany miteny amintsika hoe andao tsy ho mamo divay na ho mamo zavatra hafa aoka tsy ho fenona zavatra hafa tsika fa ho fenona ny fanahy. Fa io fahafenony fanahy masina io no lalana tokana ho isika lalana tokana ahavitatsika ny tokony ataotsika rehetra. Raha tianao zany androso amin'ity fiainana kristiana ity de misy dikany tsara amin'ny fiainanao de hoia hoe andao hanaika ho fenona ny fanahy masintsika. Manaiky fenona ny fanahy masina. Hoy isika zany hoe sitrapon'Andriamanitra ho atsika zay fenona ny fanahy masina zay. Amin'ny alalan'ny zay famenona atsika ny fanahy masina zay no ananatsika antoka hoe miasa tsara amin'ny tokony ho izy ny fotoanatsika. Mijery ny contexte ny Efesiana 5:10 ihany tsika de hitatsika tsara ny teny hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa ratsy zao fiainana zao. Ny olona tsy kristiana raha mahalala an'izany mihitsy ny hoe volamena hono ny fotoana. Mahita mihitsika mihazakazaka le fotoana fa ny ananatsika sy ianao antoka tsara hoe ampiasaitsika tsara amin'ny tokony ho izy ny fotoanatsika. Tena efficient hozy izy ny teny anglisy ary misy fiatraikany mahomby tsara ny fisitsika eto ambonin'ny tany. Tsy haiko ianao raha manana an'izany fanindriny zany fa za aloha aty anatiko aty de isaky mivavaka maraina de teneniko amin'ny tompo foana zany hoe Jesosy aza androany tiako hoe misy dikany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny fiainako. Zany raha teo ny antom-pisitsika de ny atonga an'izay de tsika sy ianao feno ny fanahy masina. Inandika an'izany avelatsika hitarika atsika sy anjaka eo amin'ny fiainatsika ray manontolo le fanahy masina. Tsy amin'ny fotoana sasatsasany ihany indraindray mantsy tsika sy ianao sarahantsika be ny fiainana. Ara-panahy ny ampiangonana sy ny ara-piainana tsotra fa tsy misaraka mihitsy ange ny fiainana maha-kristianina tsika. Ny fiainatsika ray manontolo de tian'Andriamanitra tsika hoe ho fenona ny fanahy masina isan'andro. Azonao moa dikan'izany isan'andro zany latsinainy talata larobia alakamisy zoma sabotsy lahady mifoha maraina mandrapatory amin'ny fotoana rehetra. Ndikany hoe manaiky fenona ny fanahy masina ianao avelanao hitarika sy hanjaka eo amin'ny fiainanao manontolo. Tsy hoe asiana hoe non ny resam-pitiavana kosa aloha iny kosa aloha aza te hidirana loatra iny Jesosy fa avelao fotsiny géreko zany mampatonga anao cafouillage be. Ny resaka vola vitako io ny domaine rehetrarehetra amin'ny fiainatsika fenona. Ny fanahy masina ny avelatsika mameno atsika. Tsy hoe akory ny dikan'izany hoe fenona ny fanahy masina. Tsy hoe tsika mihamandray bebe kokoa an'le fanahy masina. Indraindray mantsy ohatr'izany mety ho saintsika azy hoe ohatrany hoe misy fanahy masina ny ary amin'ry karazan'olo ry mety mahita mpanompon'Andriamanitra tena enjana be zany tsika adositsika hoe ny fanahy masina ao anatin'iny tena goavana be. Ny aty anatiko pitipitiny kely. Ohatry ny fanahy masina zany tsy tapatapahana ohatra ny fanahy masina Andriamanitra ray manontolo zato isan-jato no mipetraka ao anatinao. Fa ny dikany hoe manaiky ho fenona ny fanahy masina zany tsika tsy hoe tsika ny mihamandray bebe kokoa anazy fa izy no avelatsika mahazo toerana bebe kokoa eo amin'ny fiainatsika. 100% ny fanahy masina miditra ao anatin'ny olona anankiray rehefa nandray an' Jesosy izy tena hoe ndray manontolo mihitsy. Fa ny olana de ity ny pourcentage ny fiainatsika omentsika amin'ny fanahy masina non ty ihany amin'ity fotoana ty ihany no manaiky fenona amin'ny fanahy amin'ity domaine ty ihany. Fa ny dikany hoe manaiky fenona amin'ny fanahy masina zany tsika
dia amin'ny fiainantsika ray manontolo. Inona moa zany no miseho rehefa manaiky fenona ny fanahintsika? Inona no miseho? Ny Efesianina 5:5-20 hatramin'ny 20 vakitsika senao ange. Dia rehefa mamaky an'ity tsika dia tiako mihitsy hosaininao ohatrany hoe fitaratra hoa matetika dia matetika miteny anao an'izay satria izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ohatrany hoe fitaratra. Mijery fitaratra zany tsika. Ohatrany ahoana ny olona fenona ny fanamasina. Manaiky fenona ny fanamasina. Raha mijery fitaratra ianao raha avako tsy dadatoanareo ny hitanao amin'ny fitaratra. Kony fa ianao no hitanao ao. Ndika ny hitanao ao. Hitanao, ianao zany eo an-tsainao efa manana eritreritra tokony ohatr'izao no izy. Ny voloko, nisonganga be le voloko. Dia ndika ny alaminao le izy. Ohatr'izay ndika ny hoe mijery fitaratra. Moa tsy izay. Dia ohatr'izay zany zao ny amakitsika n'ity 5:20 hatramin'ny 20 ity. Mijery fitaratra zany tsika scanen'ny tenin'Andriamanitra hoe zany ve ny ataontsika. Zao le teny hoe raha lefantsika aloha le 5:20 tapany farany hoe fa aoka ho fenona ny fanahy ka mifampilaza. Ndika le fampitohizana teny kely hoe ka ny olona feno ny fanamasina mantsy zany dia mifampilaza. Hoy izy hoe ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikaloam-ponareo an'ny tompo misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Ny dikany eo andiny anankitelo iny ahitantsika hoe ny tenintsika, ny teny lazaintsika, ny fihetsikitsika, ny attitude-tsika, ny fomba fisainantsika manaraka tsara ny fitarihan'ny fanamasina. Izay le dikany hoe fenona ny fanamasintsika. Ny dikan'izany ravako misy zavatra miova. Tsy possible mihitsy ny olona anankiray hoe nandray an'i Jesosy. Rehefa nandray an'i Jesosy izy dia ny dikany asiana ny tombo-kase amin'ny fanamasina izy mandray ny fanamasina. Tsy possible mihitsy hoe nandray an'i Jesosy ny olona anankiray ka mijanona tsy misy miova mihitsy ny fiainany. Mampieritreritra zany hoe tena nandray an'i Jesosy ve izy. Fa io fanamasina io manova atsika dia mampiasa atsika hampiova ny hafa. Miova sady mampiova ny hafa. Zany hoe ataony fantsona zany tsika senao mampiova ny hafa. Eo amin'ny 5:20 teo zany ahitantsika le hoe mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy mihira sy mikaloam-ponareo an'ny tompo. Ny dikany zany olona fenona amin'ny fanahy zany rehefa manaiky an'izay ianao, ny zavatra miseho amin'ny fiainanao zany lasa miteny mampandroso ianao fa tsy teny negatif lava izao. Eny mety misy fotoana ianao mbola tafateny pessimiste be ihany fa ianay ohatrany tsy tsara koa zany teniko zany. Lasa manana fofeny fifaliana ianao ohatran'le ao amin'ny dosy le misiotsioky iny fa akaiky farany volana. Hitanao le paozinao iny rehefa mihirahira iny. Fa le izy tsy mihirahira fahatany ohatr'izay fotsiny fa feno fiderana. Mihira sy mikalo am-ponareo. Inona ny dikan'izany? Olona feno fifaliana. Fifaliana tsy hoe anniversaire dia faly izy. Tsy miankina amin'ny zava-mitranga akory fa fifaliana avy ao anatiny ao. Miboboka izay le jaona toko 7 izay 9:7-7:30. Misy rano, onony rano miboiboka ao anatintsika. Feno fifaliantsika dia miampita any amin'ny hafa izay. Izay le 5:20. Eo amin'ny 20 izy miteny an'le hoe dia manana an'le fofeny fisaorantsika. Manana fofeny fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra ao anatin'ilay rehefa hoe feno ny fanamasintsika misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandinika tsara mijery fitaratra zany zao mandinika mantsy zao hoe Pentecote efa firy izay zany nandalova azy teto ambonin'ny tany. Ohatrany efa imbetsaka ihany tsika izay nanao Pentecote dia efa heninao foana zany teny zany aoka ho fenona ny fanahy
ka ianao zany zao miaina an'izany ve zany tsika asianao de le izy tsy eo fotsiny tsika hoe eny ankeritina angamba fa mandinika ny tenatsika manana fo feno fisaorana sy fankasitrahana ve tsika sa be menomenona be samy mandinika andiny faraiky amin'ny roapolo inona ny sotomontsika ao anatin'ilay teny hoe sady mifanaika amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Indikany hoe mifanaika ianao zany tsy voafehanao ny any amin'ny hafa fa ianao manaiky midina ombany fahefan'ny hafa. Ay amin'ny resaka liberté d'expression, liberté, vive la liberté. Amin'izany inge ankehitriny ohatrany hoe za kosa ve dia ho ambanimbany hafa zany? Non. Orsea ny marika ny fahafenoan'ny fanamasina tsy sahirana mihitsy le olona rehefa miteny le mpiandraikitra ao am-piangonana hoe zao ny lamina fa maninona n'izany tsy tianay izany dia za madika teo zany hoe feno fanahy ve se zany sa hoe feno an'le za be atsika le za afaka mitena atsika nge libéré an'le self be le moi be atsika se ty tena lalabe fa tafafantoka amin'ny fiheverana hoe fa inona ny mampandroso ny hafa. Any amin'ny Filipianina any amin'ny tenan'ny Paoly hoe Filipianina toko faharoa ve misy an'iny andiny fahatelo mihevitra ny hafa mihoatra noho ny tena. Ndika ndrafezintsika zany ohatry ny ahoana zany olona fenonany fanahy lelany mampandroso fa tsy hoe langue de vipère mpanakorotana ny fiainana rehetra ty ny fony mankasitraka ary ny tanany tia manampy. Ny fiainana mihitsy ry zany miova rehefa hoe fenona ny fanahy masintsika. Amaky texte kely anankiray tsika asianao raiso ny baibolinao dia vakina Galatiana toko 5 ao amin'ny andininy 9:20 hatramin'ny 5:20. Sokafy mihitsy ny baiboliny se dia mijery tsika Galatiana toko 5 andininy 9:20 hatramin'ny 5:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo ane zao ny soratra ao. Fa hoy za Paoly zany no miteny mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohatra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao zay zavatra tianareo. Fa raha tarihan'ny fanahy nareo dia tsy mba ambany ny lalàna fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompontsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adila, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany. Izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa zay manao an'izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, zay mitohy manao an'izany. Zay le sensan'le teny fa tsy soenao mieritreritra hoe za efa kristiana efa nandray an' Jesosy nefa mbola nifandihitra tamin'ny mamanay indray tamin'ny maraina. Tena verany any afo be tsy zany ny hevitra io teny io. Fa le hoe mitohy manao an'izany, miaina ohatran'izany izy, tsy misy tsy taitra akory izy manao an'izany. Mbola tsy misy fanahy masina ao anatiny fa mbola feno nofo zany zay raha mitohy manao an'izay. Andiny 2:20 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izany. Fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ina zavatra sotomontsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fanahy masina raha avako no miaro atsika amin'ny fiainana feno fiatsaram-belatsihy. Inona ny dikan'izany? Le kristiana autocollant zany fiainana feno fiatsaram-belatsihy izany andeha hiaraka amin'iza andeha hiaraka amin'le fifoazana, le mpiandro be reny, mila masina zany ok, alaina ny autocollant zany. Fa rehefa hoe andeha hiaraka vendredi joli amin'ny
andeakama safady za misy testesitra mihitsy misy amin'ny fomba fiteniko azy zany de njikany miaina ohatr'izay manana masika samihafa fiainana tsy feno fanahy masina zany sakaiza feno fiatsaram-belatsy na misy legalisme be dakany hoe tsy maintsy manao an'tia zany voakasitrahan'Andriamanitra na toy izany ny fanahy masina raha afaka no mahatonga atsika miaina fiainana ankasitrahan'Andriamanitra miaina fiainana ankasitrahan'Andriamanitra ary ny fanahy masina no mamokatra ange enao tsara le 2:23 teo mamokatra le fiainan'Andriamanitra aty anatintsika tsy possible mihitsy ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona zay tsy misy fanahy masina ao anatiny ary raha efa misy fanahy masina ao anatiny ka tsy ny fanahy masina ny avelany miasa amin'ny fiainany fa izy no miezaka manao tsara zay antsoina hoe legalisme tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fanahy masina ny mamokatra ny fiainan'Andriamanitra ao anatintsika rehefa ekentsika hanjaka io fanahy masina io de lasa mitarika atsika izy de nga vitan'izany hoy tsara le 5:12 hoe mandehana amin'ny fanahy de tsy ahatanteraka amin'ny filany nofo ianareo manafaka atsika amin'ny fitaria amin'ny nofo impirimpirintsika sy ianao miteny hoe tino sana mifampiresaka zany tsika ahoana ny ataoko fa tena lasa dala amin'le fahazarany ratsy mihitsy solution an'Andriamanitra aoka ho fenoana ny fanahy masintsika ekentsika anjaka ao anatintsika izy de lasa mitarika atsika de manafaka atsika amin'ny fitarian'ny nofo adahoary pratika zao ny tantaraintsika ze amin'ny fomba ahoana no iainantsika an'izay fahafenoan'ny fanahy zay mety fandresaka an'izany tsika taloha fa fomba hafa indray aloha nijerentsika senao azy amin'ity an'io ty aza taitaitra mihitsy aloha ianao fa zamany zany dokotera mpitsabo le zavatra ataoko anankiray amin'ny fiainana de maka ohatra ny fotsika azonao tsaina moa ny fo le cœur mahavariana be mihitsy ny fo pompe be anankiray ny fo ny asany maka ny raha mandeha ao anatin'ny vatantsika ao de tonga ao amin'ny fo daholo le raha maloto rehetrarehetra de aveo alefany makany amin'ny avokavoka le raha de maka ny raha vaovao izy maka ny raha madio de aparitany ray tsara tarebe zay endriky ny fo zay de zay mihitsy zany zao no raisitsika ohatra ny fiasan'ny fo mihitsy ity hoe fahafenoan'ny fanahy masina ity de eo indrindritsika hitanao anatin'ny fotsika ao misy trano kely anakefatra ao anatin'ny fotsika de le izy misy varavarana anakefatra valva zany ny fiantsoana azy tsy maninona na tsy hainao ary zany fa juste fotsiny raisitsika hoe misy varavarana efatra varavarana kely valva raha am'le fo izy zany de zay anarany any tsy de ahotsika loatra fa tiako voarainao tsara fotsiny zay hoe misy varavarana efatra zany ao an-tsainao ary ny lalina be amin'ity hoe aoka ho fenoana ny fanahy masina ity mantsy mila ny fiara-miasa antsika senao Andriamanitra le izy zany tsy vitany hoe fotsiny hoe ametra tanana ianao amin'ny anaran'i Jesosy feno ny fanahy oui fahasoavana be mihitsy zay fa misy zavatra aty anatintsika izay tsika manao azy fa tsy Andriamanitra ary raha vao tsy ataotsika le izy de tsy iainantsika mihitsy le fahafenoan'ny fanahy na de efa mety 5-20 taona ary tsika ny kristianina de mbola eto antsika fa filma teorika be mihitsy le Efesiana toko 5 indray jeran'izay film zay fenoana ny fanahy fa le izy nge pratike ahoary resantsika lay valva be na le varavarana efatra fantatrao moa fa rehefa simbo reo varavaran-dreo anatin'ny fo voany insuffisance cardiaque be mihitsy le olona tena misoika be mihitsy izy amin'ny fiainany ary mety ho faty eo zany tsika senao ny zavatra kendrentsika senao zany ao anatin'le hoe aoko feno fanahy masina tsika de andao kendrentsika hiasa tsara hatrany le valva anakefatra
le varavarana efatra. Ndao ne hidirantsika senao ny varavarana voalohany. Kendrentsika hiasa tsara zany. Inona ny varavarana voalohany? Ny varavarana voalohany dia ny faneketsika. Ny faneketsika, ny fanjakany fanamasina ao anatitsika sy ny fitarihan'ny fiainatsika. Misy any amin'le volonté atsika any zany, manaiky aho. Aoka ho fenona ny fanamasina. Miainga amin'izay. Ary mahavariana be mihitsy ty Andriamanitra tsika ty lala be mihitsy izy. Tena hoe fitiavana mahagaga. Omeny soa foana ange tsika ry sakaizy amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fotoana rehetra zany tsika dia manana safidy hoe iza no ekenao, hitarika anao. Tena ny fanamasina ve no mpitarika anao? Ary ianao ve tia manaraka azy? Raha manontany an'izany azy zao dia tonga dia ozy fotsiny ianao hoe tsisy lôzika mihitsy ny amin'izany fa mila dinihana. Rehefa mifampiresaka amin'ny olona zao ianao, dia ataontsika hoe mifampiresaka amin'ny vadinao. Tena ny fanamasina ve zany no ekenao mpitarika anao ao anatin'ilay izy? Sa fa manino ianao be doika be ohatran'iny? Be doika be. Dia mandinika kely any tsika senao midika an'le hoe ataonao miasa tsara le varavarana voalohany ekenao. Misaina zany tsika amin'ny fotoana rehetra hoe ekeko ve hoe ny fanamasina no mpitarika? Midika ny hoe fenoina mantsy izy mameno dia za manaiky fenona. Fanamasina mameno ary rehefa tsy manaiky fenona angatsika mety. Tsy mety nge le izy. Tsy mety le izy raha tsy manaiky tsika. Accepter, to surrender le izy raha ohatra atao amin'ny teny anglisy. Manaiky. Ataonao misisika ara fa zay tian'le fanamasina. Galatiana 5:5-7 sy 5:20. Zao ny soratra atao tam'le nivakitsika teo hoe fa raha tarihan'ny fanahy nareo dia tsy mba ambany lalàna. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Hitanao zay rehefa dinihana amin'ny teny grika io teny hoe mandeha araka ny fanahy io. Dia sarina le ohatrany hoe vocabulaire ampiasaina amin'ireny hoe miaramila, manao matso reny no ampiasaina. Midika an'le hoe mandeha araka ny fanahy, ampifanarahako amin'ny fandehany zany amin'ny fandehako. Ianao efa nijery matso. Nijery an'ireny, na zany dika matso amin'ny teny frantsay. Défilé zay. Hitanao rehefa manao défilé tena miara-miainga mihitsy le tongotra. Dia miara-manao hoe, miara-miainga, tena millimètre après mihitsy. Fa ohatran'izay nge midika an'le hoe mandeha araka amin'ny fanahy. Midika ny ampifanarahako tsara. Ny fanamasina ve zany zao ohatra zany ny fiaingany. Ny fiaingany ve ohatra ny mivazavaza kely ohatra zany. Ny fiaingany ve zany mandainga zany. Ampifanarahanao tsara amin'ny azy. Mila fantatrao tsara zany le anazy. Dia ampifanarahanao aminy. Amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eo amin'ny fiainatsika. Mandritra ny tontolo andro 7 jours sur 7. Ampifanarahako amin'ny fandehany ny fandehako. Zany ndika an'le hoe ekeko hanjaka ato amiko sy hitarika io fanamasina io. Varavarana kely faharoa zao tsika. Faharoa. Fanekena zany ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa raha avako dia ity. Enoko tsara. Varavarany volonté zany aloha le valva anankiray voalohany teo dia varavarany sofina. Tsy ity sofiny ty any fa le sofintsika ara-panahy mihitsy le sensibilité atsika. Enoko tsara le tenin'ny fanahy sy ny bitsiny ato anatiko. Tsaronao dia Andriamanitra rehefa le niseho tamin'ny Elia. Tsy tany anaty korontan-javatra be tany Andriamanitra fa tao anatina feo malefaka. Feo malefaka ao anatintsika eo nge le fanamasina le izy tsy miteny mafy be fa bitsibitsika kely zay izy. Dia mila concentré mihitsy tsika sy mifantaniana mipetraka zany dia ity. Miaino ny fanamasina ve tsika senao?
ary le hoe miaino ny fanahy masina nge aza raisinao phénomène be mihitsy zany hoe misy mazava hipotra zany zao hoe tsy tiana de miaino an'le izy tsisy aza miandry an'izany za aloha zao ohatra ny efa somary elaela ihany niaraka tamin'ny tompo angamba naniry an'izany mihitsy taloha hoe jesosy mba hampiseho fahitana be mbola tsy nahita sady kay tsy maninona mihitsy fa satria ny tenin'Andriamanitra kay ny révélation complète n'Andriamanitra fanambarana feno ka dikany hoe miaino ny fanahy masina miaino azy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mora maheno an'le fitariany ve tsika se sensible ve tsika hitanao hoe sensibilité tsika amin'ny fanahy masina io miakatra moramora ohatr'izao io arakaraky ny izarantsika an'ilay izy. Hitanao zao tsika raha ohatra hoe raha na ny sofintsika na ny masontsika ohatr'izany hatrany raha ohatra zao misy obscurité be maizimaizina de rehefa mezatra le masontsika de mehitatsika hoe misy fort mihitsy misy fort mihitsy rehefa mezatra an'le izy de ohatr'izany koa ny sofintsika rehefa zatritsika de mety tu reconnais ao anatin'le azonao anatin'le milliers de voix za no feo amin'ny vadinao any mety ho toa de fantatrao fotr'izany mihitsy ange rehefa zatra miaintsika de mihaintsika mora maheno fa ahoana tsara zany ny ahafahantsika miaino tsara ny tenin'ny fanahy sy ny bitsiny aty anatintsika aty. Kolosiana 4:5 manambara amintsika tsara hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Zao aloha raha avako ny ahatonga an'izany aty anaty saitsika mihitsy alohantsika mila resy lahatra fa ny tenin'Andriamanitra raha aloha amboarantsika tsara tsy tenina mpanompon'Andriamanitra indrindra tsika sianao afangarontsika ny tenin'Andriamanitra sy ny tenina mpanompon'Andriamanitra tsy manamaivana novinanoviana ny tenina mpanompon'Andriamanitra fa tsy tenin'Andriamanitra ny tenina mpanompon'Andriamanitra. Ianao mihitsy ny mila resy lahatra aloha ianao hoe ny Baiboly zany tantaraintsika zany ao no ahalalana ny sitrapon'Andriamanitra sy ao koa no ahalalana ny fomba natanterahana le sitrapon'Andriamanitra ny Baiboly ary ny Baiboly ihany ny zavatra hafa rehetra na mpanompon'Andriamanitra na boky be da be commentaire ty podcast rehetrarehetra ty orsea reny zavatra rehetra reny manampy reny fa ny tenin'Andriamanitra ianao resy lahatra insisteko mihitsy aloha zany satria ny problema raha afako ankehitriny be da be ny fiangonana tena misaina mihitsy tsika se na fiangonana dehibe mihitsy fa tsy tenin'Andriamanitra zany ohatrany tsy tenin'Andriamanitra tsony tena mibaiko an'le izy ohatrany rafotra zany no mibaiko an'le izy na ohatrany didiny ze bebe sandry sy bebe toerana so ihany fa tsy misy mety tezitra mihitsy tsika rehetra miaino an'izao fa mandinika tsara fotsiny tenin'Andriamanitra ve no tena resy lahatra ve tsika hoe ao ny sitrapon'Andriamanitra mila resy lahatra an'izay fa rehefa resy lahatra tsinona de ny dikany ao anatin'izay dia mitrandraka an'le izy de ao any mandeha tsy manao tsinotsinona ny faminaniana ao ny Tesaloniana 1:5-9 sady mijery fitaratra zany tsika sianao resy lahatra tokoa ve ianao fa ny tenin'Andriamanitra no ahalalana ny sitrapon'Andriamanitra makeo amin'ny tompontsika raha ohatra ka mbola tsy zato isan-jato ny maharesy lahatra tsika amin'izany rehefa resy lahatra tsika de hoy ny Salamy 5:2 hoe ny masoko Salamy 25:15 ny masoko mijery an' Jehova mandrakariva fa izy no manafaka amin'ny tongotra tamin'ny fandrika rato. Azonao saina zany focusinao ny concentration anao mitodika any amin'Andriamanitra ny dikany ny olona aheno tsara ny tenin'ny fanahy masina de zay olona mifantoka manongila tsofiny zany hoe attentif tsara ianao jereo ange impiry tsika sianao tia fantatra sitrapon'Andriamanitra tsika fa ny émotion tsika sianao mandeha voalohany be da be de le idée indrindra moa zany tsika rehefa
be saina sy nianatra be zay tamin'ny fiainana. Indraindray hatramin'ny théologie ianarantsika ty angeravako ka indraindray manalavitra antsika an'Andriamanitra au lieu de mampanakaiky antsika azy, satria lasa ny saintsika no tena ifantohantsika, tonga de ny raisonnementsika no mandeha, fa ndao miaino ny fanamasintsika, mifantoka manongila tsofina mandray an'izay taridalany, ka le taridalany mifanaraka amin'le tenin'Andriamanitra. Zay lay raisitsika zay. De ao anatin'io ity valva anankiray ity, raisitsika hoe valva mantsy zany zao le izy ohatran'ny valva amin'ny force avaravarana. Ty tena mety ho tsetsina. Ay. Tandremo sao de tsetsiny ota le varavarana. Zany mahatonga antsika tsy maheno matetika. Enonao ny teny any amin'ny Tesaloniana voalohany 5:7-20, aza mamono ny fanahy. Le hoe mamono ny fanahy nge. Indraindray afangarontsika io zavatra io rehefa miaino an'io io teny io, afangarontsika hoe, eritreretintsika hoe, lasa mipitika ny fanahy masina, tsy atao anaty kotsony. Rehefa nandray marina an' Jesosy ny olona anankiray, tsy miala ao anatiny mandrakizay ny fanahy masina. Fa ny olana vonoatsika ny fanahy masina. Tahaka an'ireny hoe mamono radio reny zany aloha sara anaty saiko amin'izany. Tanao, vonoatsika le satria tsika te hiaino zavatra fe na tsy te hiaino an'le izy. Samy mandinika kely daholo aloha azafady. Misy fotoana mantsy zany zao ohatran'ny efa elaela ihany ianao tenenin'ny tompo tamin'ny zavatra anankiray zay ina zao zany tsy haiko. Mety resaka hoe manolora ho an'ny tompo ohatra zany hoe mba io volanao io ina ary ty kahihatra velona ity. Efa ela ianao zany tenenin'ny tompo an'izany. Fa mipianao mihitsy le fréquence ny fanahy masina fa ianao nenao ihany ny tianao eritreretina. Ohatra zany. Aza mamono ny fanahy sakaiza. Indraindray tsika senao efa tenenina. Le fomba fitenitsika azy, tenenina foana fa lalabe. Rehefa tenenina ohatr'izany nge tsika ka tsy miaino. De lasa zany le hoe mamono ny fanahy. Isaia 59:2 haitsika loatra hoe ny elokareo ny tenin'Andriamanitra no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo ny mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy. Le izy vice versa mihitsy le rara réciproque, sady tsy maheno ianao ny Andriamanitra koa tsy miaino. De no fiainanao zany de gaga ianao fa manina ary ty fiainako ty ny ohatran'ny sady tsy mandrosony tsy miemitra. Le izy aloha tsisy fiainana kristiana sady tsy mandrosony tsy miemitra zany. Miemitra zay rehefa tsy mandroso. Lalabe. Bon, Salamo 1:7-7 de zao ny tenan'ny tompo hoe raha nakasitraka ota tao am-poko tenin'ny David zany de tsy mba hiaino ny tompo. Samy mijery fitaratra azafady tompoko, so de misy ota manetsina an'le raha de tsy maheno tsara. Indraindray ohatra betaitsofina be tsika se zafady. Ka le fahotana io na le tsika tsy mety mamela heloka koa zany koa fahotana koa nge zany se. Bon, mandroso amin'ny varavarana fahatelo tsika, le varavarana kely fahatelo kendretsika hiasa tsara le izy. Inona ny valva fahatelo? Fankatoavana. Ny valva voalohany eo amin'ilay volonté atsika manaika. Ny valva faharoa le sofina miaino sofiny fanahy, sofiny fiainana miaino tsara. Ny valva fahatelo mankatoa action amin'izay zao le rara. Ankatoaviko zay lazain'ny fanahy masina amiko. Any amin'ny eritreritro any, ao amin'ny teny lazaiko, ao amin'ny zavatra ataoko. Ny fanontaniana petraka zany amin'ny vatantenantsika se de zao, manaraka ny fitarihan'ny fanahy masina ve za ty sa mody fanina manaraka zavatra hafa. Misy fotoana nge tsika sianao ohatra le tenenin'ny tompo mihitsy any amin'le rehefa le hoe manao le fanoharana amin'ny mpamafy iny ny tompo de teneniny hoe le nafafy teny amin'ny vato lampy. Faly be miaino tenin'Andriamanitra. Indraindray ianao ohatran'izany, faly be re ianao miaino an'izany tsara be le tena. Osia. Fa sao de tsitsina le valva fahatelo.
tsy mankatoatsika fa modimody fanina fotsiny. Ok. Tena manaraka ny fitarihan'ny fanamasina ve tsika sy note. Sa mody fanina manaraka zavatra hafa. Indraindray ohatrany hoe mitony intellectuellement sa spirituellement fotsiny lohatsika. Efa namaky baiboly androany. Ok. Lazaiko anao vo maika ange anadina ny tompo anao plus tia mamaky baiboly tsy akatoty fankatoavana ny varavarana fahatelo. Mankatoa zay lazainy fanahy amiko fa fantatrao moa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Samuela voalohany 5:10 vakiko aminao amin'ny dika teny ombonana ny anjeny 2:20 hoy ny tompo hoe mositraky ny tompo mihoatra noho ny fankatoavana azy ve ny sorona dorana manontolo sy ny sorona hafa tsia fa tsara noho ny sorona rehetra ny fankatoavana ary ny fankatoavana azy ary tsara noho ny jaboran'ondry lahy ny fanekena azy. Fanoarana raha ataontsika parallèle amin'ny fiainantsika ankehitriny fa le tenin'Andriamanitra zay satria zay fanatitra zay ny topany hoe fanompona ara-panahy be tamin'izany fa ny tsika senao zany ohatrany hoe tena efa manompo be mihitsy tonga de président am-piangonana be de tsiko tsara be ianao tonga adiny ray alohan'ny culte foana am-piangonana. Wow. Fa ny tompo miresaka tsara zany sitraky ny tompo fe zany. Sitraky ny tompo fe be da be nge ny olona rse lalina. Ao am-piangonana izy sosotra be mihitsy ny ankohonany satria zao ao am-piangonana izy tsara fanahy be sady mahay mitory teny be fa vao tonga any an-trano Andriamanitra mampiteny an'izany de te hitsoaka daholo vady aman-janany. So ihany fa tsy ianao zany fa raha ianao koa de andao anjingitsika fa tsy sitraky ny tompo zany. Tsika aloha miaina fiainam-pankatoavana ary fanapahan-kevitra ny fankatoavana. Tsy miteny fotsiny ianao hoe kaleza inge tsy haiko ankehitriny sarotra be. Fa zay mihitsy inge fiainana kristianina ho lazaiko aminao fa tsy sarotra zany. Impossible amin'ny fiainana kristianina. Impossible inge io mankatoa io fa zay ilay hoe fanamasina ao anatitsika mampianatra tsika akatoa. Ny dikany hoe tia an'Andriamanitra tsika. Dikany hoe tia an'Andriamanitra de mankatoa an'Andriamanitra. Tenin'ny tompo any amin'ny Jaona 4:10. Aleo mihitsy vakina. Jaona 4:10. Ny anjiny 1:20 sy ny 3:20 zao ny tenin'ny tompo ao. Hoy ny tompo miteny amintsika hoe zay manana ny didiko ka mitandrina izany de izy no tia. Ary zay tia no tia ndraiko ary zaho tia azy ka iseho aminy. Zay manana ny didiko. Zay lay varavarana faharoa miaino an'le izy tsy nenao ahoana koa moa ny ankatoavanao raha tsy hainao raha tsy fantatrao akory ary le izy manana ny didin'ny tompo. Important aminazy zany le didin'Andriamanitra. Zay ny zavatra mahagaga mihitsy indraindray Zafady fa miresaka an'izany foana mieritreritra tsy hoe foana fa mampieritreritra mihitsy satria misy an'izany ny fiangonana aty ampitan-dranomasina aty zany de efa mandeha be zany fiangonana hoe mandala be mihitsy ny homosexualité. Manaiky de ataoko hoe tsy hoe mandala be fa manaiky de atao mariazy mihitsy zany zao le olona de mieritreritra hoe fa manana ny didin'Andriamanitra ve le olona de miteny mafy hoe fitiavan'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra. Fa ny tompo ry miteny amintsika tsara zay manana ny didiko ka mitandrina azy de izy no tia. Andiny 7:20 raha misy tia de hitandrina ny teniko izy ary ndraiko tia azy ary akao aminy zahay ka honina ao aminy. Varavarana 4 farany tantaraiko amin'ny C 4:4. Averintsika tsara aloha le teo inavy izy teo manaiky miaino any amin'ny volonté atsika zany manaiky ho tarihan'ny fanahy miaino le fitariany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de mankatoa. Ny varavarana 4 mino sy matoky. Mino sy matoky hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ka rehefa manaraka ny fanamasina.
mino sy matoky fa mahasoana sy mahasoa ny hafa ny fanarahako ny fanamasina. Andraso mantsy, hitanao, misy fotoana mantsy ny zavatra mety hoe mandray tenin'Andriamanitra tsika dia mahitsika hoe ohatran'ny grave be zany tenin'Andriamanitra zany, ohatran'ny sarotra be zany, na mety tsy hoe tenin'Andriamanitra ny hitantsika fa le circonstance amin'ny fiainantsika mangataka zavatra tsika fa no mifanohatra amin'izany mihitsy nefa ny hita mifanohatra amin'ilay valim-bavaka eritreretintsika ny zavatra miseho. Ny varavarana fahaefatra rahavako izay mila kendrentsika hoe hiasa tsara trany dia ny finoantsika, ny fahatokiantsika hoe non rehefa manaraka ny fanamasina io ok foana zay. Zay mihitsy ny tokony ho ataoko hatrany hatrany, na dia tsy azoko azy ny zavatra hitondran'Andriamanitra. Fantaniana petrakitsika zany dia ity hoe mbola mino sy matoky ve ianao anaraka ny taridala amin'ny fanamasina, na dia fahasarotana be aza ny hitanao sy iainanao. Rasy loha resantsika sy ianao mihitsy, hitanao mantsy any an-tsaintsika any mieritreritritsika hoe ny antsoina hoe tahian'Andriamanitra ny olona, jereo nge rehefa misaina, rehefa mahita ny olonanao ianao dia indraindray anao miteny hoe fa manina zany ataon'Andriamanitra sao, ohatrany hoe tsy tahian'Andriamanitra zany, satria ny fandikatsika aza any anatin'ny saintsika dia hoe fitahian'Andriamanitra egalina misosa ny fiainako araky ny eritreretiko ny zavatra miseho. Mieritreritra zany tsika hoe ny fenona ny fanamasina dia ohatrany hoe ok milamina tsara daholo ny zavatra rehetra, milamina, fa tsy zany le izy ao anatinao ianao milamina, fa tsy voatery milamina akory ny manodidina, fa ianao na inona tatarainy zava miseho eo dia ianao mino sy matoky fa mety ho fitantana ny fanamasina io. Mino sy matoky tsika hoe manome voninahitra an'Andriamanitra tsika rehefa manao an'io zavatra io na dia tsy azotsika ary le izy. Mino sy matoky tsika hoe manasoa tsika io araka le teny any amin'ny Romanina toko 7:20 miara-miasa asoa atsika io zavatra rehetra io. Manasoa atsika ary manasoa ny hafa. Teboka goavan'izay finoana sy fahatokiana izay miaraka moa zany le finoana tahaka mihitsy hoe fahatokiana fahazahoana antoka tsara ho ny Hebreo toko 1:1 raha manao ny famaritana ny mpanoratra ny Hebreo. Hebreo toko 1:1 itsika tsara ny tompo miteny hoe raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ndikany hoe mandeha amin'ny fanahy tsy miandry ianao hoe ahita tsaronao Korintiana 2:5-7 miteny an'izany hoe finoana ny andehanantsika fa tsy fahitana. Sarao tsara mihitsy midikany hoe mandeha amin'ny fanahy tsika mandeha amin'ny finoana. Mbola tsy hitantsika le zavatra. Eny tena mety ny contraire ny ary ny hitantsika. Contraire le zavatra mety andrasantsika. Fa mintsika hoe ok, fantatro fa ny tompo miasa. Zay ilay varavarana faefatra mila tandremantsika tsara mba hiasa tsara hatrany. Hebreo toko 10:7 milaza hoe Hebreo 10:38 ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Ny oloko marina dia ho velo ny finoana. Tsy ny zavatra hita maso angery sakaiza no andrefesana hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Indraindray tsika sy ianao mieritreritra hoe rehefa asitsika kely an'le teny hoe zay mahasoa ataon'Andriamanitra, tsy hoe ratsy izay teny zay, fa misy fotoana ohatrany misy akamoana spirituel zany any ambadika zany ndraindray. Eritreretintsika fotsiny mantsy hoe mety eo zay mandeha rehetra dia mety Rasiny andray aka ohatra resaka fiainam-pitiavandry tanora malala mbola tsy manambady. Misy olona zany tiany. Ndia ataoko hoe olona tsy manana an'izay saosy le olona. Tsy kristianina niova fo. Mbola tsy tena kristiana. Izy amin'io efa kristianina niova fo. Dia izy miteny hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanteraka io fanambadiana io. Lazaiko anao Zany angery sakaizany antsoina hoe maka fanahin'Andriamanitra. Tanteraka tokoa le fanambadiana. Dia hoe ianao sitrapon'Andriamanitra.
navelan'Andriamanitra ataonao satria be dido be anao fa ianao tsy mino hoe raha ohatra ve ka misaraka amity sao dia tsisy anambady atsony lalabe azoko mihitsy fa tsy andrefesana ny sitrapon'Andriamanitra ny zava-misy tsy hoe rehefa mety le izy tadidinao tsara jona tokony ho any Ninive izy dia nakany Tarsisy tonga teo amin'le porte ao Jopa izy hoay tena misy sambo eto mety tonga dia mety koa dia misy toerana tsara tary ambany tary dia matory tsara zoky labe ohatra ny sitrapon'Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra zany so dia eritreretinao izany tsy ny zavatra hita maso tsy mandeha amin'ny fahitantsika fa mandeha amin'ny fanahy mino sy matoky na dia tsy araka ny zavatra eritreretiko azy ny zavatra miseho zay lay varavarana faefatra zay le varavarana raha avako niteneniko taminao le valve anankefatra mampifonctionne tsara le fo be amin'ny fiainantsika rehefa tandremanao tsara zay manaiky ho taria amin'ny fanamasina ianao miaino tsara le fitaria amin'ny fanamasina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao ianao mankatoy zay lazain'le fanamasina ianao ary mino sy matoky ianao na dia tsy mbola hitanao raha ny résultat dia manaraka hatrany ianao zay varavaran'izay aza eritreretinao hoe nenaly ato amin'le anina fotsiny no mila ataoko hitanao raha na fony zavatra resantsika important be daholo ireo valve anankefatra misy valve anankefatra ao amin'ny fotsika ao raha vao ny anankiray amin'ireo valve ireo fotsiny tsy mandeha dia voany insuffisance cardiaque le olona médicationao mila jerena tsara zany so dia misy tsy mandeha tsy mifonctionne tsara ny ray amin'ireo dia lasa tsy afaka fenona ny fanamasina ianao zavatra dinamika mihetsika tsara amin'ny fotoana rehetra ohatran'ny fotsika mihitsy lay fahafenona ny fanamasina ka tegna ny tompo hoe aoka ho fenona ny fanamasina fantatrao ve hoe rehefa mijanona amin'ny fonao dia inona miseho glianao zay zafady maty dia mila tandremantsika tsara zany amin'ny fotoana rehetra ny fanamasina tian'Andriamanitra mameno atsika dia mikorina amin'ny alalantsika koa mikasika any amin'ny hafa fantaniana tiako hisaintsainanao andraisantsika fanamby misy tenin'Andriamanitra aloha marana antsika kely an'iny hoe mino sy matoky iny mbola misy kely an'izay teneniko anao amin'ny asan'ny apôstôly i Paul tia miteny ao amin'ny asan'ny apôstôly 21 verset 13 i Paul niteneniny olona mantsy zany Paul hoe Paul aza mandeha any Jerosalema mihitsy ianao fa problema be niany problema be dia i Paul fantany mihitsy hoe non zay ny fitarian'ny fanamasina dia ny olona mitomany daholo dia hoy Paul eo amin'ny verset 13 nahoana nareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko zany hoe vonina tsy niafatotra ihany fa nofaty amin'ny Jerosalema koa azy mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy tompo manino zany vakiko aminao satria zany ny toetsaina mila ananantsika zay le mino sy matoky zay lazain'ny fanamasina dia zay fotsiny ny ataontsika enonao Paul any amin'ny Filipianina toko voalohany anjeny 2:12 dia hoy Paul hoe fantatrareo rahalahy fa zay zavatra nanjoa dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa inona zany nigadra nge zoky lahy tamin'io tena nigadra tany Roma izy